boky valoambenimpolo sy roanjato pejy nampisondraina ny lohateny hoe Ambatomanga, le silence et la douleur. Tantara no foron'ny mpahay fiarahamonina nampiainina ny zava-nisy nandritra ny fanjanahantany no nolokoiny Ramatoa Michel Rakotoson nandrombahany ny prix Orange du livre en Afrique Napola ho an'ny taona 2024. Fifaninanana karakarain'ny orinasa Orange aty Afrika mikasika ny tontolon'ny literatiora. Ity fifaninanana norombahin'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny andrareziny haisoratra malagasy ity no andiany fahadimy amin'ny fifaninanana fa fanendroany fandraisantsika anjara. Ny kalitaon'ny fanoratana sy safidy tamin'ny tantara manasongadina ny malagasy sy Madagasikara no tena nandresy lahatra ny mpitsara taminy. Amiko tena voatsokazo tafiditra ao anatin'ny mpanoratra miavaka sy kanto i Michel Rakotoson. Tamin'ny taona 2024 izy nahazo ny Grand Prix de Madagascar natotry ny Adèle fa tamin'izany fotoana izany tamin'ny asa soratra mitondra lohateny hoe Dadabe. Ny taona 2024 izy dia nahazo ny Grand Prix littéraire de l'Océan Indien et du Pacifique tamin'ny sanganasa juillet au pays. Notolorany Académie française ny grande médaille de la francophonie sy ny taona 2024 ary notolorany ministera misahana ny kolotsaina tamin'izany fotoana izany izy ny mari-boninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina tamin'ny taona 2024. Ary ankehitriny izy teny fanjakana malagasy ny firenena malagasy mihitsy no manome voninahitra azy ka nanandratra azy eo mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre National Malagasy izay nosoniavo ny filohan'ny République izany mari-boninahitra izany. Izany hoe rary ny sitsiny raha manome voninahitra anao ny firenena. Amin'ity androany ity no izay lalana ny diavinao rehetra izay nitondra avo dia avo ny kanto malagasy. Ary voninahitra lehibe ho any manolotra n'izany tamin'ny anaran'ny filohan'ny République ampanetretena ampirehareana ihany koa. Misaotra rea, misaotra tamin'ny kanto izay nentinao, misaotra amin'ny talenta anananao, misaotra amin'ny fikirizanao indrindra nampy ny sehatry ny fanoratana, ny sehatry ny vakiboky, ny sehatry ny littérature, ny sehatry ny kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny. Andry Rajoelina, filoha ambony indrindra ny mari-boninahim-pirenena, izahay Lalatina Rakotondrazafy, ministry ny serasera sy ny kolotsaina, araky ny didim-panjakana laharana 320 sy 15 tamin'ny 12 Mai 320 dia manendry anao Ramatoa Michel Rakotoson ho eo amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'Ordre National Malagasy. Mpandalina sy mpanaraka ny tantaram-pirenena no sady nahavita fianarana ambony amin'ny fandiniana fiarahamonina i Ramatoa Michel Rakotoson. Naharitra 10 taona no nanoratany ny boky Ambatomanga, le silence et la douleur izay nitondrany avo maneran-tany ny haisoratra malagasy. Ankizy no ny antefany hafany nandritra ny lahateniny amin'ny maha taninketsa mpandray ny fanilony literatiora malagasy ny salataony. Mbola ho sarotra ny lalana, sarotra be ny lalana, raha manaiky izay. Sarotra be miezaka izay tsy maintsy atao. Fa miverina aminareo izay mikarakara ny kanto sy ny kolotsaina. Napetrakareo ny rafitra. Anjaran'ny ankizy efa lehibe ny tena. Napita ny fanilo. Mbola naramaso fa tsy avela amin'izao izy akory tsy avela mirery. Dia eo koa nareo izay mikarakara ny boky, éditeur, mpanoratra, etc. Maromaro nareo. Efa mipetraka tompoko ny rafitra. Atsika amin'izay hiasa. Tsy hamela atsika. Tambazotra ny boky dia zavatra sarotra. Tsy vitan'ny talenta fotsiny, fa mila olona izay mahay mitantana. Dia miverina aminao Ramatoa Minisitra, misaotra anao aho. Ianao ny voalohany nandray an'io boky io, nanome ny voninahitra tamin'izany tsy nisy nanome voninahitra sahirana be. Noho ianao dia nietsika daholo ny rehetra, misaotra indrindra. Mpanao gazety ny Rainy ary mpamorona ny tranom-boky eo Analakely
ny renin'ny Ramatoa Michel Rakotoson. Hatramin'ny taona 426 raika amby folo ny boky efa voatonta tamin'ny fanosoratany. Asa soratra fito no efa nolalaovina natao tantara an-tsehatra. Efa nisahana fandarana momba ny kolontsaina tao amin'ny Radio France Internationale na RFI. Tsy mba zavatra vao fa tena fahita efa hatramin'ny ela tahaka izao. Raha ritra ny rano sisa tavela dia tsy embona tonokalo no soratan'ny Rabiarvelo izay mifehiny angam-panahiny noravahina tamin'ny feo lafiky ny piano miharo sodina no anisan'ny safidiny nandravahana ny lanonana nankasitrahany fitondram-panjakana malagasy azy teto amin'ny Ivokolo Analakely. tena zavatra vao sy mbola tsy hita hatramin'ny ela ny toraka izao. Ny rano efa ritra tsy nisy tavela na fotaka monjy. Nakaizy navalany